Mahakasika ny direction en urbanisme et développement moa zany ny zavatra voalohany mahakasika ny réalisation ny direction io angambany dia ny prix 2000 ans izay nazahoany commune urbaine Antananarivo ny voalohany. Fambolena an-tanan-dehibe izay antsoina amin'ny teny vahiny moa zany hoe agriculture urbaine. Izay natao teny amin'ny EPP niarahany asa tamina fikambanana sy ny région Île-de-France. Mahakasika ny direction ihany koa ny zavatra vita dia ny fanorenana zaridaina vaovao sy koa ny réaménagement an'ireny jardin izay efa hitantsika amin'ny andavanandro reny. Manaraka koa nisy ny fanorenana pavillon izany hoe réaménagement ana tsena izay hitantsika hoe tavita amin'ny hazo dia nafana zany amin'ny sécuriser ny activité izay ataon'ireo mpivarotra ireo amin'ny tsena ireo dia navadika construction en dur zany ireo tsena ireo. Nisy ihany koa ny fananganana centre de loisir maitso ririnina teny Ekatifotsy ary koa ny création ny musée de la photo na résidence du maire eny Andohalo. Ny farany angambany dia mahakasika ny service urbanisme et prospective manokana dia nisy ny ezaka izay nataony commune urbaine Antananarivo nafahana nanentana ny vahoaka izay manana fanorenana tsy ara-dalàna. Io fanentanana io moa zany dia narahana fanamorana amin'ny procédure ary koa fanenana ny vola izay tokony ho alohan'izy ireny izany hoe ny droit de voirie satria raha ny lalàna moa zany dia raha misy fanorenana izay tsy ara-dalàna dia mandoa ny sazy zany hoe x2 an'ilay droit de voirie zany no vola aloha fa rehefa nanao ny fanentanana io zany commune urbaine Antananarivo dia tsy mandoa an'ilay pénalité ilay olona zany fa les droits de voirie principal ihany no nalohany. Nisy ny création na page web teo amin'ny site ny commune urbaine Antananarivo ahafahan'ny olona rehetra izay manana accès amin'ny internet manao ny suivi ny traitement dossier au niveau ny commune urbaine d'Antananarivo dia mba hialana zany amin'ilay fivezivezena azo lazaina fa nahatratra ny tanjona izay napetraka taminy ny direction en urbanisme sy développement ary tena nahafeno ny objectif any madame le maire tamin'ny mandany.